Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Coca-Cola manolotra ho anao ny vaovao. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Ice tea naturo, zava-pisotro mandritra ny taona, manolotra ho anao ny vaovao. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Socavitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. Ny fampalalam-baovao iarahanao amin'ny Socavitre. Magasin Saint-Gervais-Vista Tsaralalana, Magasin Saint-Gervais-Vista Horizon Itos, représentant exclusif des marques Saint-Ger et Vista. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Magasin Saint-Gervais-Vista Tsaralalana sy Magasin Saint-Gervais-Vista Horizon Itos. Sandary iray no namony ainy vokatry ny fifampitifirana teo amin'ny sampitandron'ny filaminana tany amin'ny kariera ankaroka Anjozorobe ny sabotsy lasa teo voakasika amin'izany ny zanaky ny filoham-pirenena. Fianakaviana efapolo no ravatrany eo any amin'ny fokotany Sonerana Troazy, lasa ny vahiny ny tany, potika ny fananana. Tokony ho aty atsimon'ny Madagasikara ny filoha Amerikana Donald Trump, hoy ny New York Times raha te hijery ny fiantraikan'ny fiovaovan'ny toetry ny andro izay hita taratra eto amintsika. Telo volana faharoa eny anivon'ny sekoly, fampitinana ny lesona rehetra sy fanaraha-maso no andraikitry ny tompon'andraikitry ny sekoly tsy miankina, fampitinana ny lesona sy fanamafisana ny famerenana kosa no anjaran'ny mpianatra. Farany any ivelany tafiditra ao amin'ny renirano ao Mosola ny tafika irakianina omaly amerina aka ny tanàna lehibe indrindra ao amin'ny faritra avaratra Irak. Mbola eo an-tana ny fanjakana islamika kosa ny andrefan'ny tanàna. Ny antsiplinin'izay dia rahanao afaka fotoana fohy. Allô, za ihany eky aty amin'ny Baolay za io. Marina le nolazaindry mahafinaritra be. Mbola mitony fety miaraka Baolay amin'izao taona vaovao 7 zao. Raha tian'olo télé misy karazany maro ao, ny Essence, ny Chongwang, ny Skyward, sady voatonga. Misy Bafarandray, Jeyo, tsara feo be. Ny lecteur DVX, so good. Ny panneau solaire, Baolilay. Dia marika Baolilay daholo koa ny kojakojam-behivavy Ny vidiny ve tena mirarika. Baolay dia mirary taom-baovao feno fifaliana ho anao sy ny ankohonanao. Un Coca-Cola s'il vous plaît. Oh, vous avez de la chance, c'est le happy hour. Alors, vous avez gagné un Coca-Cola gratuit, mais il faut le boire ici. Un univers de surprises fruitées et de fraîcheur.
3 nouveaux produits à partir de concentrés de fruits et arômes naturels. Naturo est fier de vous présenter jus pomme-poire, esti pêche, esti citron, boisson de toutes les saisons. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôles, vitres. Soca Vitre, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôles et bien d'autres, vous propose un large choix pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Elle fabrique sur mesure toutes vos menuiseries alu à prix d'usine. Alors qu'attendez-vous? Venez nous voir à Andoutapénoc ou sur notre site internet. Soca Vitre, très sincèrement à votre service. Vera mahazo fanomezana miavaka amin'ny fe tolory azy ny Orange Rise, ilay smartphone nampamirapiratra ny Noely. Misy antso adiny iray ifampiantsoana mandritra ny fety, SMS 10 andefasana firariantso, internet 1,5 gigaoctet ifandraisanao amin'ny olona akaiky anao. Sady efa nena 175 milliards TTC fotsiny ny vidiny. Hitanao ny amin'ny toeram-pivarotana Orange rehetra. Mahasahana ny tontolom-piainanao, Orange. Spaghetti tena matsiro, spaghetti Francia. Mora vidy tsara qualité, spaghetti Francia. Tsy mirekidraikitra, mora andrahoina, mitombo tsara, mora masaka, avitana karazan-tsakafo. Spaghetti Francia. Mampirehantsika tsabe, spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Mahalinanao ity bijouterie vidy volamena tongava malaky ao amin'ny galerie Siv tsara lalàna ao amin'ny premier étage box 08 apita central hôtel na ihany koa amin'ny building complexe Apeflo vao miditra vavahady amin'ny ilany ankavia fanamariany vavahady eo amin'ny arébus Apeflo apita ny fiangonana azadinona ny mitondra kara-panondro galerie Siv tsara lalàna téléphone 034 54 816 18 na building complexe Apeflo téléphone 033 79 830 63. Tompo-klasy tompo-vavy miarabanao izay manaraka hatrany ny fampalanam-baovao ny fahitalavitry ny kolo amin'izao fotoana izao. Miarabanareo any amin'ny faritra ihany koa manaraka ny Kolo TV amin'ny alalan'ny DSTV Diego, ny FMA, ny Tomasina ary ny TNTV any Fianaratsoa hanimboantsika ny fampalalam-baovao any androany hatrany. Zandary iray no namony ainy vokatry ny fifampitifirana teo amin'ny samy mpitandro ny filaminana tany amin'ny carrière Ankaroka any Anjozorobe ny sabotsy lasa teo tokony tamin'ny jimiora ariva tsy maintsy atao ny ampamoaka momba iorarana fatesana zandary io ho ny ben'ny tanàna any toerana mioramanitra sy Gaetan Andriantsilavo mitondra ny andindinin'izay. Niteraka faty olona indray ny raharaha fitrandrahana any Anjozorobe tao amin'ny komina Marotsipoy. Zandary iray klasy faharoa voalaza fa zandary miasa ao amin'ny présidence no namoiny ainy vokatry ny fifampitifirana teo amin'ny samy mpitandro filaminana. Raha ny fanazavana azo ny alakamisy lasa teo no efa nidina tany an-toerana ny vaditany anala ireo mpitrandraka vato ao amin'ny kariera. Nandeha ny taratasy avy amin'ny fitsarana izy ireo ka ny sabotsy teo no nidina ifotony. Ny vaditany sy ny mpitrandraka any an-toerana no nifampiresaka. Nanaiky ny ala izy ireo saingy niverina tampoka noho ny aveo nanao adiny ny besandry. Raikitra vokatr'izay ny fifampitifirana. Nitenen'ny misery zareo hiala eo amin'le toerana ary dia niala soa matsara teo amin'le toerana. Tsy nisy fikasia tanana, tsy nisy ady, tsy nisy ninninna fa dia niala ampilaminana teo ry zareo. Rehefa tonga nefany ny sabotsy alina amin'ny valora alina araka ny rapport ny lycée tonga eto am-pelatananay amin'ny valora alina no tonga ry zareo miaraka amina andihana olona hoe amaky anilay carrière anala lay olona arovanay zay efa tafapetraka eo amin'le carrière zay samy efa miambina ny carrièreny mba tsy sy ny exploitation illicite tsony
mandrapatonga ny décision an'ny cour d'appel. Teo anatrehan'izay zavatra zay mba hisiny le proportion entre ny attaque sy ny défense de votery ny tifitra nanaraka an'izany ihany koa ny gendarme atao amin'ny CIRGN satria ny amin'ny valora alina tsy fanatanterahana didy intsony sady tsy fanaovana signification na assignation amina olona intsony fa efa fotoana tsy ao anatiny ny heure légale natanterahana izany zavatra zany. Tsy maintsy atao ny ampamoaka mikasika ilay raharaha nafatesana zandary iray tao Anjozorobe ny sabotsy lasa teo hoy ny ben'ny tanàna avy any an-toerana. Omena lanja ihany koa ny ara-dalàna mikasika io fitrandrahana ny an-toerana io. Ny ara-dalàna ihany hoy ity ben'ny tanàna avy any an-toerana ity no manan-kery. Tsy maintsy samy mitondra ara-dalàna anazy zany ny andaniny sy ny ankilany mba hitana marina ary io moa zany tsy zavatra azo afena satria mampitondra anay dia mandeha araka ny ara-dalàna sy ny formel sy resaka formel ihany zany no aminay no izy ka tsy maintsy samy tedavina zany ampamoahana ny andaniny sy ny ankilana zany hoe aiza marina marina amin'izy ity ny ara-dalàna ihany sy ny hoe ara-panjakana sy ara-dalàna ny formel ihany zany no aminay ihany fantatray mpitantana ny commune. Hatreto aloha raha ny zava-misy ny fanaovana tsinotsinona ny didim-pitsarana no nahatonga ny famoizana ain'olona tahaka izao. Andrasana ny mety fivoaran'ny toe-draharaha. Misokatra ny fanadihadiana hoy ny eo anivon'ny zandarmariam-pirenena ary miaramila iray no ny fitazomana basy tsy ara-dalàna no mbola karohina amin'izao fotoana izao. Ary mbola mampametra-panontaniana ihany ny hoe nahoana no zandary miasa amin'ny fiadidinan'ny repoblika no maty voatifitra tany Anjozorobe amin'ny resaka ady kariera. Fanamoaka fanambarana momba ny fitrandrahana renan-kibon'tany sy ny loza mety ho ateraka izany any mananjary ny Kradois ny kolektif tany. Manany mety ho fivoahan-javatra any an-toerana izy ireo noho ny toe-draharaha mbola mafana ho mananjary amin'izao fotoana izao ary manao antsoavo ihany koa ho an'ny mpitondra fanjakana mba hijery akaiky ny fangatan'ireo mponina any an-toerana. Gaeton Andranitsilavo. Efa notanterana tamintsika tato anatin'ny fampahalalam-baovao fa ny 20 Desambra lasa teo nanohy ny fitrandrahana renan-kibon'tany mampiasa mercure ireo sinoa any Ambaladara, distrika ny Mananjary. Tsy misy taratasy fahazondalana ahafahan'izy ireo manao izany. Ny 20 volana Septambra 2024 raha tsy hivina, nanao fihetsiketsena ny vahoaka tany an-toerana ka ny lehibe ny faritra no nampiaton'ny fitrandrahana. Ankehitriny, niverina ny trandraka ireo sinoa ary mbola tsy nisy fandraisana tanana nataon'ireo tompon'andraikitra any an-toerana. Namoaka fanambarana araka izany ny avy ao amin'ny Kradois sy ny kolektif tany. Milaza ny ayahin'izy ireo sy ny vokatra tsy mety ateraka izany. Notsindrin'izy ireo manokana ny aretina mety ho azon'ny mponina vokatry ny fampiasana mercure amin'ny fitrandrahana. Minimangina nefa ireo tompon'andraikitra manoloana izany, na ny distrika, na ny faritra, na ireo tompon'andraikitra ara-pahasalamana. Miantraika amin'ny vatana amin'ny atidoha ny mercure, indrindra ho an'ny zaza sy ireo reny bevoka. Manimba ny tontolo iainana ihany koa ny fampiasana mercure amin'ny fitrandrahana, ny zava-maniry, ny zava-manan'aina rehetra izay ilalovana. Mampatsiahy ihany koa izy ireo fa tokony hisy fandraisana andraikitra ataon'ny mpitondra manoloana ireo fitrandrahana ataon'ny vahiny. Tokony hay makalesona amin'ny zavatra tsy nety sy niteraka korotana teto amintsika hatrizay ny mpitondra. Raha izao no mitohy, ahina ny hisy fipoahana ara-tsosialy tahaka ny zava-mitranga ny Mananjary farany teo. Ny fitsaram-bahoaka no ny fisian'ireo tsy maty manota manakaiky ny mpitondra. Tokony hay miaino ny fitarainan'ny vahoaka ihany koa ny mpitondra hoy izy ireo, ary andray fanapakevitra matotra ampitony sy andamina ny tany sy ny firenena. Andraikitry mpitondra izay nomeny vahoaka fahefana no miara azo ireo, manaja ny zo fototra sy ny zo maha-olona ary ny fiarovana ny tontolo iainana. Fa fianakaviana 70 no rava-trano eny amin'ny fokontany Sonierana 3i, ny tany lasan'ny vahiny, ny trano potsika ary ny entana very raha ny fitarainan'ireo mponina eny an-toerana. Teny an-toerana nanao ny fanadihadiana Onina Saina. Tamin'ny enora sasany maraina ny tonga teny amin'ny fokontany Sonierana 3i ny mpitandro ny filaminana sy ireo vatan-dehilahy andrava ny trano fonenan'ny fianakaviana manodidina ny 70. Trano 5 no rava tamin'izany raha ny fitantaran'ireo mponina. Ireto farany izay nanohitra ny fandravana. Raikitra vokatra izany ny fifandonana teo amin'ny andaniny sy ny ankilany. Tamin'ny enina sasany teo ry zareo ny tonga dia nitondra dokera miaraka amin'ny polisy. Tonga dia nidina daholo izy dia ny olona moa nanakana dia tsy nisy nanana sady
tsy nitondra wisy azy reo satria tsisy olona nampiseho taratasy mawisy anazy mihitsy teo le natonga le nisy naratra zany satria le olona zany tsy nanaiky daholy de tonga de mivelesiny le polisy le akizy satria ny olona tsy nety namoaka entana de tonga de mivelesiny ry zareo. Tany mpanjakana ity raha nambarany reto-poniny reto. Izy ireo izay nanajary izany nanomboka ny taona 2017 ary efa nangataka ny anoratana ny tany amin'izy ireo tamin'ny taona lasa. Tsy nivaly zany hatramin'izao. Le lalàna navoaka amin'ny président jerevanay zay tsy mahalala ininona zay fa le tenin'ny président république anarahanay atsakasentapana manova fangatahana zay olona nanamety milalen'le tamin'ny heritaona zay mbola tsy tapitra akory ny délai amin'ny président efa natsofoka ny anay naka géomètre mihitsy atry am'ry ambany ry naka géomètre zay andrefy an'le tany mba hanananay an'lizy ara-dalàna mbola ankoro zavatra io kaiza raha le tenin'ny président ambarany retom-ponina ho piraitsy-kombakomba amin'izao raharaha izao ny lehibe ny fokontany eo an-toerana antony nampirohatra azy ireo amonjy ny mpiraopokotany. Tsy misy azony fokotany atao hoy ny se fokotany ao Sonerana Troazy. Ara-dalàna ny taratasin'ny orinasa CIM manao izao fandravana izao ary azy ireo ny tany raha ny fanazavana hatrany. Zay tsisy zahatra azoko atao aty nakely varavety aza fa tsirao dia avy eo moa le polisy manao hoe nisy huissier zany ianao zay mivoaka mihitsy fa aleo ataonay ty fa tsisy idiran'ny fokotany ty nakely varavety aza sady tsy compétence fokotany tsony ty zavatra ty fa tena aleo ataonay ny asanay zay fa mandeha anao mivoaka mikisaka kely ihany. Fa nandeha le menace de mort tamin'le olona teo zany mandeha ny fampitahorana isan-karazany hoe anapotika biro-pokotany amono mpiasa fokotany fa tsy miaro azy ohatr'izao kanefa le izy zahatra tsisy azo tsy compétence anay tsony zany le zahatra ny seho androany tsisy zahatra azo idirana mihitsy nakely ary. Mifamaofao ity raharaha eto Sonerana ity. Ireo vahoaka izay manambara fa ampahatany kely amin'ity faritra ity ihany ny an'ny orinasa CIM ary tany mpanjakana ny ambiny. Ny mpanao gazety izay niezaka nikaroka ny tompona andraikitra avy eo amin'ny orinasa CIM na ny Société d'entreprise industrielle de Madagascar saingy tsy hita tena toerana ireto farany. Raha ny hita miamahazo vany eto amin'ny firenena tato ato ny olan'ny fananantany raha tsy ilaza fa tsy ny an'ny fieferana sy ity eto Sonerana ity. Manana ny andraikiny lehibe amin'izany ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny sampana fananany tany ampilamina ny ady tany amin'izao tranga manerana nosy izao. Afam-baovao hafa kosa indray tokony ho atsy-atsimon'i Madagasikara ny filoham-pirenena Amerikanina Donald Trump hoy ny New York Times raha te hijery ny fiantraikany fiovaovany toetry ny andro izay hita taratra eto amintsika ity filoha ity izay nilaza fa tsy misy fiantraikany ary tsy misy ihany koa ny fiovaovany toetry ny andro fanadihadiany miantana andrianaivo. Efa matetika ny filazan'ny filoham-pirenena vaovao Amerikanina Donald Trump fa tsaho aeliny sinoa ny fiovaovany ny toetry ny andro. Ny farany herinandro lasa teo, laza ny New York Times fa tokony hijery akaiky ny vokatry ny fiovaovan'ny toetry ny andro aty Madagasikara any amin'ny tapany atsimo nosy i Donald Trump. Nolazainy ny gazety New York Times fa olona antampitrisa no hiarany tsy fanjarian-tsakafo aty atsimo Madagasikara. Izany hoe isan'ny olona mitovy amin'ny isan'ny olona amin'ny firenena kely toa ny Maurice, Chypre na Estonia. Ny tsy fanjarian-tsakafo izay miteraka fahafatesan'olona maro, indrindra ny zazamambehivavy sy ny be antitra any amin'iny faritriny. Isan'ny nanaovan'ny mpanao gazety ny New York Times fanadihadiana manokana i ranomasy, zazakely 12 volana zanaky Tsapasoa. Niarany tsy fanjarian-tsakafo io zazy io izay ahina isy fiantraikany eo amin'ny fahasalamany sy ny fiainany ho avy. Ho an'ny New York Times arak'izany, tokony hijery fotony aty-atsimo Madagasikara ny fisian'ny tsy fanjarian-tsakafo izay ateraky ny fiovaovan'ny toetry ny andro ny filoha vaovao Donald Trump. Ny fanombanana tontolo iainana any amin'ny firenena mandroso amin'ny alalan'ny famoahana setroka maloto aman-taonina maro no misy fiantraikany amin'ny firenena marefo toa ny Madagasikara izay nanaovan'ny gazety New York Times fanadihadiana manokana. Manoloana izany tranga izany, tsy hita treto ny fandraisana andraikitra izay ataon'ny mpitondra. Vola antampitrisan'ny maro anefa no rehefa ampiasaina anaovana foto-drafitrasany amin'iny faritriny. Tsy hita treto ny fiantraikan'izany amin'ny fiainan'ny mponina any an-toerana. Maro ireo hiarany tsy fanjarian-tsakafo, betsaka ihany koa ny mitsoponenana noho ny hasarotan'ny fiainana, ny tsy fandriampahalemana sy ny asan-dahalo mihamafy hatrany.
Sehatry ny diplomasia nanomboka ny fitsidihana ireo faritra eto Afrika. Ny ministry ny raharaham-bahiny Sinoa Wong I Madagasikara no voalohany notsidihany tao anatin'izany. Ny farany herinandro teo no tonga teto Madagasikara ny tenany ary noraisin'ny filoham-pirenena teny Iavoloha, noraisin'ny ministry ny raharaham-bahiny Beatrice Atala ihany koa. Raha ny tatitra fitsidihana nentina nanamafy ireo fiara-miasa any Madagasikara sy Chine no antodiany eto an-toerana. Misy ihany koa ny fifanaovany sy ny fifanarahana eo amin'ny sehatra maro, fambolena, fiompiana, fitaterana ary indrindra ny fanamboarana foto-drafitrasa. Teo ihany koa ny fanavaozana ny ministeran'ny raharaham-bahiny ao Anosy mitentina $1 miliara. Raha tsy hivina mandidina ny 700 tapitrisa dolara ny vola efa nampiasain'ny Sinoa teto amintsika nandritra ny taona maro ny siny ny fiaraha-miasa. Miteraka resabe kosa nefa ny fisian'ny orinasa mandidina ny 700 eto amin'ny kontinanta afrikana amin'izao fotoana izao. Ho lasan'ny Sinoa amin'ny ambongadiny ve i Afrika aoriany Madagasikara dia nanaingany ho an'i Zambia ity ministry ny raharaham-bahiny Sinoa ity omaly. Sehatry ny toe-karena kosa indray tsy lara-pahamehana ny fanondrotana fito isan-jato ny karama ny mpiasa-panjakana hoy ny mpanao politika izay ampisy fiantraikany ratsy amin'ny andavanandro ny sarababem-bahoaka. Mampana ihany koa izany ho an'ny mpiasa tsy miankina hoy ny teo anivon'ny sandika ny Fisemary fanadihadiana Betrany. Tsy isy fiantraikany tsara eo amin'ny fiainan'ny sarababem-bahoaka ny fanambarana fisondrotana fito isan-jato eo amin'ny karaman'ny mpiasa-panjakana raha ny fianazavan'ny mpanao politika sady manam-pahaizana izay nanaovana fanadihadiana. Sady tsy lara-pahamehana izany raha ny fanazavana vao maika ampitotongana ny fari-piainan'ny vahoaka malagasy noho ny fiakaran'ny vidin'entana sy ny vidim-piainana amin'ny ankapobeny. Ny tena mahagravy tamin'ity dia miara-miakatra zany na ny karaman'ny mpiasa-panjakana zany sy ny vidin'ny carburant. Zay zao ny tena crucial zany eto amin'ny firenena zao. Tika zany manana droit koa zany ny olon-kafa hampiakatra mba hisy ny fidiram-bola bebe koa ao anatiny. Ny dikan'izany rehetrarehetra zany vao mahay milatsaka zany misy l'inflation mitombo be dia mahay milatsaka indray zany ny fari-piainany vahoaka malagasy amin'io fa tsy hoe misondrotra zany. Ny zavatra tokony ataon'ny fitondram-panjakana tamin'io dia tokony le nangatahany vahoaka hatramin'izay hoe tsy ny karama amin'ny mpiasa-panjakana no asondrotra 7% zany fa ny grille indiciaire ny mpiasa-panjakana sy ny mpiasa privé rehetrarehetra no mila dinihana amin'izay hoe ahoana ny fomba ampiakarana n'le point d'indice mba hisian'ny tovizan'le fiakarana rehetrarehetra zany. Raha toy ihany koa ka hita rafa ny sehatra tsy miankina ny fanovana mari-karama ny fisondrotan'ny karaman'ny mpiasa-panjakana hatramin'izay. Tsy azo atao fitaratra intsony zany tato anatin'ity fitondrana ity hoy ny Fisemary. Mampana ihany koa ny mikasika ny karaman'ny sehatra tsy miankina hoy ny sekretera jeneraly ny firaisambe ny syndicat-ny mpiasa malagasy révolutionnaire izay ilana ajevitra ny famaritana azy. Kely finoana zany izahay hoe raha tany aloha natao référence ny fampiakarana ny fanjakana dia latsaka izay foana dia zao zany zao 7% mety ilatsaka 4% zany zao indray ny privé any zany tena ahainay hoe tena mila zany dia adievitra tena hijerena ny tena hoe aiza no afahana manamaivana ny fanitrany fanitran'ny gasa aoka re mbo jerena akaiky io resaka karana io fa io ny fahatsarana io no mahatonga ny vokatra ho tsaratsara kokoa ohatra. Andrasana ny fiaonana eo amin'ny mpampiasa eo amin'ny sehatra tsy miankina sy ny syndicat-ny mpiasa izay fanao isan-taona aorian'ny fanambarana ny fisondrotan'ny karaman'ny mpiasa-panjakana andinihana sy andraisana fanapahan-kevitra mikasika izany. Isan'ny mpiasa-panjakana mbola miadiny zony sy ny ampiakarana ny mari-karama ny mpampianatra eto Madagasikara ary mbola miandrandray izany. Izy ireo izay miaiky ny fisian'ny fitanilana eo amin'ny samy mpiasa-panjakana. Syndicat sy vondrona maro ihany koa no efa niray feo hatreto fa ny fametrahana ny grille indiciaire unique ho an'ny mpiasa rehetra ny vahaolana maro-toerana ny karaman'ny mpiasa malagasy. Fa miandro fiovana eo amin'ny lafiny ara-toe-karena ny vahoaka malagasy indrindra taorian'ny fandraisana an'ireo fiaonam-be nifanesy tamin'ny taon-dasa mikasika ny fametrahana ny zone économique spéciale eto Madagasikara tsy fantatra mazava ny paikady izay entin'ny fanjakana ampiarina izany raha ny voalaza ny pahy-toe-karena nanaovany Narendra Randrianomanana fanadihadiana. Ny bana tanteraka tao anatin'ny lahateny izay nifanesy teny Iavoloha ny farany herinandro teo ny fanamafisana ny fatokisan'ireo mpamatsy vola any Madagasikara.
Fivana eo amin'ny lafiny toe-karena araka izany no andrasana amin'ity taona vaovao ity. Voalazan'ny filohan'ny repoblika fa ametraka ny zone économique spéciale na ny faritra iray izay fehezin'ny lalàna ara-toe-karena malalaka ary tombony ho an'ireo orinasa miasa ao anatiny. Raha tsy aivina, efa tamin'ny volana martsa 2012 no nosoniavina ny fifanarahana amin'ny gouvernemanta maorisiana momba ny zone économique spéciale na ny ZDS izay atsangana eto Madagasikara any atsimon'ny nosy. Raha ny volana septambra 2012 no tapaka tao anatin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta ny fametrahana izany eto amintsika. 3 taona teo aoriana tsy hita ny fampiarana izany fifanarahana izany entina ampivoarana ny lafiny toe-karena any parka Eoala Fort Dauphin ary manodidina ny 700 hektara no tany anaovana azy. Fa inona fantany ho tanteraka ve? Raha izay voalazako teo voalohany zay dia manahy fa tsy ho tanteraka satria mipotra zany dia raha metraka zone économique spéciale izy ohatra tsy mazava akory le izy. Ahoana ny tena fomba fijery amin'io anana tombontsoa amin'io ve? Voalohany ny vahoaka malagasy, ny faharoa ny mpandrara malagasy ary ny fahatelo ny fanjakana malagasy. Tsy voavaly zany ary zany dia tokony voarakitra ao anatina lalàna, ao anatina code des investissements zay ezahany io ho apetraka amin'ity taona ity amin'ny session manaraka indray angamba ny amin'ny assemblée nationale fa ireo no tokony andrafitra reo fenitra no tokony andrafitra n'izany atao hoe zone économique spéciale zany. Tsy ireo ihany fa momba ny arenakibony tany koa misy fifandatsan'ny tombontsoa ao anatin'io zay filazana hoe tokotelo, tombontsoan'ny vahoaka, tombontsoan'ny mpiara-monina ny velana ny ide hoe tombontsoan'ny fanjakana. Ho voalanjalanja avy eo anatin'ireo lalàn'ireo izay fa raha vao tsy voalanjalanja eo dia mipoaka ary fiasko io. Ny fanesy atsakilan'izay tamin'ny taondasa ireo feonambe izay nireharehan'ny mpitondra hatr'izay. Fepetra maro no takin'ireo mpamatsy vola tao anatin'izany ary takina ny fiaraha-miasan'ny fanjakana amin'ny sehatra tsy miankina ho an'ny mpahay toe-karena iray. Ilaina ny miala amin'ny trosa lava reny ary efa misy ny fepetra feno momba izany. Teboka vitsivitsy moa zany ny takin'ny conférence de bailleurs tanatin'izay dinika tany Paris izay dia ny hoe bonne gouvernance, démocratie, ny tontolon'ny fanorenana ihany koa ka io indrindra angamba no ahitako hoe mizotra makany amin'ny fanaovana démocratie araka ny tokony ho izy zany ny eto Madagasikara dia engane zany mba mandeha mirary sinitsy tokoa ary indrindrandrindra manotombontsoa ambony firenena sy manotombontsoa vahoaka malagasy manontolo zany. Nahazo tombony lehibe tamin'ny fampiarana izany ireo firenena afrikanina isan'izany Zambie, Ethiopie, Algérie sy Rwanda. Rwanda izay nandalo fotoatsaratra tamin'ny taona 1979. Tamin'ny taona 2012 mitetina $500 ny fampiasam-bola ataon'ny vahiny any an-toerana ary nampitombo tsikelikely ny velaran-tany iasan'ireo vahiny mahalona izany izay miankina amin'ny fahombiazana eo amin'ny lafiny fampandrosoana. Azo atenaina fa iainga amin'ity taona ity ny fampandrosoana ny firenena eo amin'ny lafiny toe-karena raha ampiarina ny ZDS eto amintsika. Miverina indray ny fahatapahan-jiro eto an-drenivohitra amin'izao fotoana izao vao efatrandro anefa izay nitalian'ny Jirama Nestor Razafindrorika no nilaza fa hena ny fahatapahan-jiro ao anatin'ity enim-bolana voalohany ny taona ity. Efa nisy ny fepetra niraisin'izy ireo fa mahana izany olana izany raha ny nambarany teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha farany teo. Tsy izay anefa ny zava-misy eny anivo ny fiarahamonina nitapaka ny jiro mandritra ny tontolo andro nikatso ny asa aman-draharaha izay miankina amin'ny herinaratra ho taterina aminao atao anatin'ny fampahalalam-baovao hatrany ny mikasika an'izay fatapahany herinaratra izay. Nefa kosa dia tafiditra ao anatin'ireo firenena manana tombony Madagasikara eo amin'ny sehatra ny angovo azo avaozina mbola tsy mihodina araka ny tokony ho izy anefa ity sehatra ity eto amintsika fa sairanana ho an'ny tsirairay amin'ny andavanandro no vokatra izany. Miora manitra. Masoandro, rano, rivotra, ireo no anisan'ny angovo azo avaozina misy eto Madagasikara araka ny fanazavan'ny manam-pahaizana iray amin'ity sehatra ity. Anisan'ny voasokajy ao anatin'ireo firenena mahazo tombony manokana i Madagasikara amin'ity sehatra ity. Azo lazaina ho tara ihany anefa isika amin'ity sehatra ity na dia ampy tsara aza ny isan'ireo manam-pahaizana momba izany eto amintsika. Fanohitra ho an'ny fampandrosoana ny firenena nefa ny fanodinana an'ireo angovo ireo ary mety ahasarika ireo mpampiasa vola ihany koa raha mahay ireo mpitandana eto amintsika. Tsy vitany hoe taraiky fa faralahy indrindra ny angambany. Tato atsika zao dia efa naheno fa maro ireo firenena afrikanina no niditra tao anatin'ny angovo azo avaozana io ary ny hena
ampahadimy ny sisany a ny vidin'ny jiro ary mitombo ireo mpampiasa vola na ataontsika hoe investisseur satria miamora ny vidin'ny angovo any amin'ireo firenena ireo fa ny antsika eto amin'ny firenentsika dia mbola variana amin'ny ady hafa ny mpitontra fa tsy ny mahasoa ny firenena no imasoana. Fampanantenana pôkaty ny kabary nataon'ny filoham-pirenena mikasika ny angovo azo avozana ny zo malasa teo nandritra ny lahateny nataony ho hatrany tsy manam-pahaizana iray ity. Fa ny antsika moa ny filohantsika tamin'izy nanao propagande tamin'ny 2012 no nilaza fa 3 volana fotsiny no omena anazy rehefa tonga amin'ny fitondrana izy a dia ilamina ny olana eo amin'ny fahatapahan'ny jiro matetitetika 3 taona teo aoriantsika izao indrisy mantsy fa vao vita ny kabary nataony tamin'ny faran'ny taona teo dia efa tapaka ny jiro teny avoloha teny aminy. Raha ny fahitana anazy zao dia lainga daholo ireny zavatra no tenenina ireny fa ny fanjakana mihitsy no minitsy mijery vahaolana mikasika an'io matapatapahan'ny jiro io na inona lazaina anarany na inona lazaina anarany ary mikasika ny angozo azo avozana dia fantatra mazava tsara fa Madagasikara dia firenena tropikale, masoandro etya be da be, ny rivotra etya marobe, ny rano azo angalana herinaratra na ny ataontsika hoe hydroélectricité dia maro eto Madagasikara fa ny finiavan'ny mpitondra mihitsy no tsy misy. Raha amin'izao fotoana izao izy vao milaza tamin'ny zoma teo fa hoe hiditra amin'ny angovo azo avozana fa naninona tsy natao zany nanomboka tamin'ny 25 volana janoary 2024. Mbola mampitaraina ny maro hatramin'izao ny olana eo amin'ny fahatapahan'ny jiro matetika eo ihany koa ny fahatapahan'ny rano. Etsakilany mbola tsy takatry ny fahefan'ny vidin'ny malagasy ny vokatra entin'ireo manam-pahaizana raha ny angovo azo avozana no resahany. Fa manambahiny ihany koa ny sampana fampahalalam-baovao amin'ity alina ity dia Andriamatoa Mahatsara Hermanina Tale Général ny Elcure Madagasikara. Miarabanao inandray no vaovao entin'ny Elcure ho an'ny androany ho an'ireo mpanaraka ny fahitalavitra. Miaraba ny Fezor izay mpanolotra ny vaovao eto amin'ny Cool TV ary miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy izay manaraka an'izao fampahalalam-baovao eto amin'ny Cool TV izao. Ny vaovao entin'ny Elcure Madagasikara dia izay lazanay fa vaovao mandrakariva dia ny mahakasika ny séminaire de formation culture entrepreneuriale et développement personnel izay hatolotra ny latsinainy fa 4 sy ny talata fa 17 ny volana janoary ho avy izao. Afaka mpatsiahivinao kely hoe ho an'ireo izay mbola tsy naharaka inona ny votoatiny izay fampiofanana izay? Ny votoatiny ity fampiofanana mahakasika ny culture entrepreneuriale et développement personnel ity dia fanomezana fahalalana ilaina rehetra eo amin'ny sehatry ny fandraharahana. Zany hoe hanampiana n'ireo olona izay efa mpandraharaha na maniry ho mpandraharaha matianina hahafehy izany sehatry ny fandraharahana izany. Amin'ny tany andalam-pandrosoana toy itony ny Madagasikara izay firenentsika itony dia tena zava-dehibe ho an'ny vahoaka mihitsy, ho an'ny olona rehetra izay liam-pandrosoana eo amin'ny fampivoarana ny fiainany manokana, eo amin'ny fampiroboroboana ny sehatrasa ataony, ny aktivité na ny orinasa ataony, ny mahakasika nyity culture entrepreneuriale et développement personnel ity. Ary ao anatin'izany ny ahafahanareo mifehy ny fomba azahoanareo mampandroso ny tenanareo manokana, manala an'ireo blocage ho amin'ny fampandrosoana ny tena manokana, ny tahotra, ny tsy fananana fahatokitena, ireo fangatahanandro lava loatra eo amin'ny zavatra rehetra izay tokony atao. Ao ihany koa ny ahatonga ny olona anankiray izay manana nofinofiny hatramin'ny ela, satria be dia be ireo olona tsika malagasy indrindra olona nofinofy izay manana nofinofy kanefa tsy hita hoe ahoana moa ny fomba azahoana manatanteraka anatrarana an'ilay nofinofy. Mety maro amintsika manana projet mba manampaniriana lalina zavatra tiana atao eo amin'ny fampandrosoana ny asantsika na izay mbola vao kendrena atao. Ireny rehetrarehetra reny zany no anisan'ny zavatra atolotra mba ahafahanareo mandray an-tanana ny fampandrosoana ny orinasanareo ary ahafahanareo mandray an-tanana ny fomba rehetra azahoana manatanteraka n'ilay projet izay tiana ho tanteraka. Izy avy kosa ireo afaka anaraka an'izany fiofanana izany? Ity fiofanana culture entrepreneuriale et développement personnel ity dia natao ho an'ny rehetra. Ny fepetra voalohany dia ny fahavononan'ny olona te-handroso ary te-hampandroso ny asany na ny orinasany. Tsy faritana diplôme na olona manana maro-pahaizana ambony ianao na olon-tsotra ianao
rehefa voniny ary manana hitahita lalina teo mpandraraha matianina tianatratra ny tanjonao sy ny nofonofonao dia afaka mandray anjara. Na ianao olon-tsotra manana diplôme na BEPC fa manana projet eo amin'ny fiainanao, na ianao mpitarika fikambanana manana projet, mpitarika ONG, na ianao olona médecin manana projet te hanangana klinika, na ianao ingénieur manana projet anankiray izay tianao atao hampandrosoana ny orinasanao dia afaka mandray anjara amin'ity fiofanana momba ny culture entrepreneuriale et développement personnel ity. Manahoana kosa indray ara ny faharetany ampiarahanao amin'izay ihany koa ny fanentanana farany. Ny amin'ny maha olona efa perinasa ny tena cible ao anatin'izy itony izay efa manao asa maro isan-karazany tia hampandroso ny orinasany dia 2 andro ihany ny faharetan'ilay formation, 2 jours en salle les formations, fa kosa mandritra ny 3 volana ny suivi sy ny encadrement. Zany hoe aorianany formation dia misy fanadiadiana atao miaraka amin'ny mpandray anjara, anadiadiana hoe inona marina ny tena projet-any, inona marina ny tena olana vato misakana amin'ny fampandrosoana n'ilay projet na ny fanatanterahana azy, dia mametraka plan d'action miaraka amin'ny Elcure Madagascar mba azahoana manatratra an'iny zany ka mandritra ny 3 volana ny fanaraha-maso izay tsy any anaty salle de formation intsony fa mety izahainy manao descente any amin'ny toeram-piasan'ilay olona. Zany hoe 2 jours de formation en salle, 3 mois de suivi et d'accompagnement. Manentana ny rehetra zany izay mpandraharaha, mety par accident anao mpandraharaha, mety nandovy anao na mety noho ny tsy fanananasa anao nanao fandraharahana, rehefa tianao ny ampandroso ny sehatrasa izay tantananao rehefa tianao ny anatanteraka ny projet anao dia asaina ianao handray anjara. Fa na inona ny mety ho blocage ho amin'ny fampandrosoana na fanatanterahana n'ilay projet dia ao anatin'ny fiofanana sy aoriana ny fiofanana no azahoana mamahan'izay olan'izay ary mahita dingan'ny mpandrosoana azo antoka raha mandray anjara amin'ity fiofanana ity ianareo. Koa manentana fa ny misokatra ny fisoratana anarana efa hatramin'ny alakamisy lasa teo misokatra ary hatramin'ny zoma ho avy zao rapitso zany aza mangatakandro ianao raha hitanao fa tokony hiofana ianao mitongava misoratra anarana antsona ny larana tarby 034 95 218 98 034 95 218 98 antsoinao dia tongava ny Braon Elcure Madagascar eny Sakaviro misoratra anarana mandray anjara amin'ny fiofanana ny lundi 16 sy ny mardi 17 janvier ho avy zao. Ny tompoko feno dia feno izay fanazavana izay saorana ianao Andriamatoa Mahatsara nanaiky vahiny ny fampahalalam-baovao tamin'ity androany ity. Mankasitraka ihany koa ny fandraisana mahafinaritra nataon'ny Facebook sy ny Cool TV ho an'ny Elcure Madagascar ary mirary soa ny firenena malagasy ireo mpandraharaha rehetra ho mpandraharaha matianina mandroso amin'ny dingana avo lenta kokoa eo amin'ny sehatry ny fandraharahana. Sehatry ny fampianarana no anoizantsika izany 3 volana faharoa eny anivon'ny sekoly famitana ny lesona rehetra sy fanaraha-maso no atao ny tompona andraikitry ny sekoly tsy miankina. Famitinana ny lesona sy fanamafisana ny famerenana kosa no anjaran'ny mpianatra indrindra fa ireo hiatrika ny fanadinam-panjakana. Mikael Ramatla. Miditra amin'ny 3 volana faharoa ny taom-pianarana amin'izao fotoana izao. Maro ny lesona efa vita isan'ny mampipetraka olana eo amin'ny mpianatra ny famerenan-desona. Nateo ary izay fahasarotana izay. Ao ny efa manana ny paikady manokana indrindra ireo amin'ny kilasy manomana ny fanadinam-panjakana. Ny fanomanana indray somary sarotrarotra nefa mila fahavolona foana satria izany classe d'examen izany tsy moramora. Dia efa napetraka foana ny tanjona hoe classe d'examen dia efa volona foana aloha mandrapatonga ny examen. Amin'izao 2e trimestre izao mafimafy aloha ny fanomanana le fanadinana nefa vao manomboka miditra mihitsy izay amin'izao dia mamerina an'ilay tamin'ny 1er trimestre foana aloha alohan'ny hidirana amin'ilay 2e trimestre satria mafimafy ihany ilay amin'ny 2e trimestre. Fanomanana ny fanadinana amin'izao efa tsara zany fa miankina an'ilay lesona vita zany zao no manana an'ilay examen. Tsara nareo hatreto aloha fanomanana zany satria zany nanaratra tsara foana sam'izay. Dia ohatsika manao fisy zao dia manao fisy dia iny ny anarana fa tsy mianatra tonga dia lesona be raha indray ny anarana fa manao fisy. Isan'ny mampipetraka olana amin'izao vanim-potoana izao ihany koa ny fahakelezan'ny fitadidiana eo amin'ny mpianatra raha ny fanazavan'ny Banabe.
tokony isy ny fahavononana lalandava amin'ny toe-tsaina raha ny fanazavan'ny Ramatoa Fombainy Tantely. Torohevitra mena mpianatra zany satria ny mpianatra amin'izao fotoana izao zany sady tsisy mémoire, tsy ampy sakafo, dia torohevitra zany hoe ny devoir rehetrarehetra izay atao zany dia tokony arahany ankizy atsakany sy andavany. Moa koa mbola nisy an'le hoe PPO fivovana lehibe taty amin'ny 7e zany moa teo koa nandalo koa le hoe tsy CP misy CP dia hita mihitsy zany hoe tena misy lavaka be zany ary mitazona classe 7e dia ny torohevitra zany dia hoe tsy tairina mihitsy zany ny ankizy fa atao vonona lalandava ny sainy, ny devoir mena ara-dalàna fa ny ray aman-dreny fotsiny zany tena raha manaraka ny ray aman-dreny dia mandeha ho azy ny fampianarana. Ankoatra izay dia tokony tsy hovariana ihany koa ny ray aman-dreny amin'ny fanaraha-mason'ny zanany manoloana izao kion-dalana farany alohan'ny fanadinana izao. Fotoana famitana ny lesona rehetra ihany koa ity 3 volana faharoa ity ho an'ny ity toeram-pianarana nanaovana fanadihadiana ity. Efa 900 ny lesona rehetra no efa vita hatramin'izao. Amin'izao an'izao aloha mbola vao manomboka nitra zany ny mpianatra androany dia mbola manao famerenana kely fa ny 2e trimestre moa taona famitana ny fandaram-pianarana dia amin'ny 3 volana farany sisa famerenana. Zay zany ny tanjony eto amin'ny sekoly. Misy dia misy tokoa ohatra ny hoe fanaovana fanadinana lesona ho an'ny ankizy tsy mahay. Misy karazana étude mihitsy zany itsofohan'ny tompona andraikitra eto amin'ny sekoly any ampianarana. Isorohana an'le amin'izao fotoana satria ny ankizy le varimarina amin'ny zavatra anina dia izay ny zavatra ataonay. Raha tsy haivina dia amin'ny 20 Jona ny fanadinam-panjakana CPE, amin'ny 3 ka hatramin'ny 9 Jolay kosa ny BEPC ary ny 17 ka hatramin'ny 20 volana Jolay ny fanadinana baccalauréat. Amin'izao fidiran'ny mpianatra amin'ny 3 volana faharoa izao efa nanomboka ny amafy ny fitohanan'ny fifamoivoizana teto Andrenivohitra. Fanadihadiana manokana kosa indray natolotra androany ny loka lehibe ho an'ny tsara vintana tamin'ny lalao tombola de Noël izay nokarakarainy teo anivon'ny tranombarotra Shoprite manerana ny Nosy Rakoto manana faniry no tsara vintana tamin'izany nandritra izany fisarihana izany izay notanterahana ny 7 volana Janoary farany teo ka nahazony fiara iray. Rakotondrina. Izy no Rakoto manana faniry Famentsoa tsara vitana tamin'ny fisarihana tamin'ny lalao tombola de Noël izay nokarakarain'ny tranombarotra Shoprite misy 7 manerana ny Nosy. Izy no nibatany amboara lehibe fiara vaovao nandritra ny fisarihana natao tamin'ny sabotsy 7 volana Janoary teo. Androany kosa ny natolotra azy izany loka izany. Efa misy ihany ao an-trano ka fa mbola faly ihany nanazo ny tiako. Teo amin'ny manodidina ny 40 000 ariary teo. Mbola hita eo angamba azy mbola tsy fantatra. Noho izany mangarahara tsara tena ivanazy izay vao hoe tena mangarahara izy tsisy resaka hoe hafahafa mangarahara. Rehefa afaka mandray anjara mbola mandray anjara. Raha tsy haivina lalao nokarakaraina nandritra ny fetin'ny Noël sy ny farany taona ity nahazony loka ity. Lalao izay nanomboka ny 7 volana Desambra ary tsy ny farana raha tsy tamin'ny 7 volana Janoary teo. Fotoana ny fisarihana 3 alina ariary ny sandan'ny fividianana entana nahazona nandray anjara. Efa nanomana lalao manaraka ho amin'ny fetin'ny Paka kosa indray ireo tompon'andraikitra. Eh bien, cet événement s'inscrit dans la durée. Tsy hijanona intsony ity lalao ity. Ny afa-pony mpanjifa trano ny tanjon'ny Shoprite. Zahay mieritreritra hoe zavatra mila avaozana foana ny fifandraisana eo amin'ny Shoprite sy ny mpanjifa. Raha mividy entana ny mpanjifa, Shoprite kosa mba manome fanomezana tahaka izao. Marina fa miaina fotoana sarotra ny toe-karena eto Madagasikara, fa Shoprite mba manome izay tratrany ho an'ny mpanjifa. Izay ny tanjona. Isaky ny misy fety dia isy foana ny lalao, amin'ny Pâques, amin'ny fidiran'ny mpianatra, amin'ny Noely, amin'ny faran'ny taona. De Noël, ce type d'actions vont être renouvelées. Efa voninaraka izany lalao manaraka ho an'ny ity tranombarotra lehibe ity ary tsy hijanona intsony isaky ny misy ny fety.
Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray kion-dalana hitrangan'ny loza matetika ny eo avaratry lepony amin'iny lalam-pirenena fahafito iny isan-taona dia tsy latsaky ny 30 ireo olona maty vokatry ny lozam-pifamoivoizana efa ho 3 taona izao no nanao fitarainana momba n'io ampahan-dalana io ny solombavam-bahoaka any amin'ny distrika Anantanifotsy saingy tsy mbola misy fandraisana andraikitra hatreto avy amin'ny ministera tokony andraikitra nanao ny fanadihadiana izo Rakotandrina. Lalam-pirenena fahafito isan'ny teboka mainty amin'ny resaka lozam-pifamoivoizana eo avaratry lepony. Farany teo, nisy ny lozam-pifamoivoizana izay nafatesana olona miisa 7 ary naratrana olona 10 maro. Tsy nijanona amin'ny toerana io ihany fa ampahan-dalana maro ao anatin'ny distrika Anantanifotsy no hitrangana ny lozam-pifamoivoizana matetika. Androany maraina, teo amin'ny fivoahana tanàna Ambohimandroso, fiara sprinter iray sy tata iray indray no niaran-doza. 3 no maty teny eo. Tsy vao izao anefa no isian'ny loza tahaka izao teny amin'ny toerana voatondro io. Saika isan-kerinandro no efa harenesana lozam-pifamoivoizana amin'izany. Raha ny tatitra nataon'ny solombavam-bahoaka manodidina amin'iny distrika iny, manodidina ny 30 isan-taona farafahakeliny ny olona maty, vokatra izay lozam-pifamoivoizana izay eo amin'ny toerana io. Efa nisy ny fitarainana natao teny anivon'ny fitondrana foibe sy ny ministera tokony andraikitra amin'ny tokony hanasipanamboarana io kion-dalana io, saingy hatramin'izao tsy mbola misy vokany izany. Efa ela be io zany nangatahako ary anisan'ny divako tamin'ny taon'ny gouvernemanta mihitsy mba jereo lalana io fa tena olona maro be matin'io. Raha natadidinareo nisy mpampianatra niofana tany Majanga dia maty teo aby ny ankamaroany. Taoriana zay ny olona maty eo zany rehefa ao anatin'ny taona iray mety mahatratra eo amin'ny 5-30 olona eo isa-taona. Fa zany hoe tsy hitany ny ety amin'ny fitondram-panjakana aty ambony moa zany fa zahay ihany no mahita an'ilay izy. Zay no nahatonga ny atso raha niona tamin'ny gouvernemanta tao amin'ny Assemblée nationale hoe mba jereo io ny angamba ny rataoko hoe raha faramandany manala an'ilay dongona io mety eo amin'ny 200 millions na 150 millions FMC dia mahala an'io. Etsak'ilan'izay, isan'ny nampitaraina ny solombavam-bahoaka ihany koa ny faratsian'ny lalana hafa sy ny tsy fahampiany ny fotodrafitrasa toy ny tetezana sy ny sisa ao anatin'ny distrika Anantanifotsy izay mampikatso tanteraka ny fampandrosoana indrindra rehefa vanim-potoana ny fahavaratra tahaka izao. Fa raha iresaka ndretsika ny ao anatin'ny distrika Anantanifotsy dia potika aby ny lalana ao amin'izao fotoana izao. Indrindra ilay lalana Ambodipohina Anantanifotsy. Mampifandray commune maromaro ary mampifandray distrika anankiray koa, distrika Marolambo, izay tena mampimenimena ny olona tanteraka tokoa noho ny faratsiany. Ny razana ary moa ny olona maty rehefa maty ny faratsinana iny dia borety ny itondrana an'ilay borety ny itondrana an'ilay faty. Zany hoe raha ny lalana aloha zany hoe dia tena potika. Ka zay mba efa iangaviana ihany koa hoe amin'ny fitondrana hoe mba jereo ilay lalana. Fa io ny karazana lalan-draha n'olombelona io mitovy amin'ny lalan-draha fa rehefa io ny ratsy dia tsy zavatra mandroso, mivokatra tsy tafavoaka, ny fitaovana ilain'ny olona amin'ny andavanandro tsy misy tafavoaka. Raha tsy haivina, isan'ny faritra mamokatra legioma sy vokatra hafa toy ny katsaka ary ny vary sy ny mangahazo ny distrika Anantanifotsy iny. Fa mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana eny amin'ny tsena Nosbe amin'izao fiandohan'ny taona izao. Ankizy 12 hatramin'ny 19 taona no manatanteraka asa ratsy raha ny tatitry ny voamerany fandriam-pahalemana eny an-toerana. Nanao fanadihadiana Onona Saina. Amin'ny 4-5 miala aho dia ty tsy akarany efa matorana il'izy ampidinana ilay entana fotsiny. Injo tompoko. Le tao iny teo zay tao amin'ny vary tompoko dia tsy nahazo. Ie dia le tao ny solde le prise. Ie. Folo le prise dia ireo le tsatsa ireo. Iny le vao prise ihany ny azony tao tompoko. 5 000 ny ray. 5 000 ny prise iray. Ie. Ivitanan'ny akanjo nentina nitsangatsangana. Mbola mianatra sa tsy? Mbola mianatra. Firy ema zao ela? Tetra eny amin'ny EPP Pavady Manga eny tompoko. Ie. Dia mahafantatra an'izao asa sotra I tadiny tsy manampy anay intsony fa misotro toaka. Dia mamalisa mahafantatra hoe manao an'izao lisa? Tsy mahafantatra izy? Eny tompoko. 12 taona ity ankizy tratran'ny FSATA ity na ny fikambanan'ny sécurité a Nosbe tsena anatiny. Isan'ireo olon-dratsy mianika ny plafond sy manao aripôsy ety amin'ny tsena Nosbe. Ankoatra ity tovolahy ity
tsy ampitaona ihany koa ny namany manao izao asa ratsy izao fa nao nireo olon-dratsy ny mianika any amin'ny plafond misikotra ny entana raha ny fitantaran'ny mpivarotra. Ny fanaon'ny zareo amin'ilay fotoana tsy dia mahabe ny olona. Ohatra hoe alahady zany, alahady atoandro dia amin'izy manaratra miakatra ny amin'ny plafond, ankizy madinidinika dia miandry amin'ny olona mamitsaka mihitsy izy zany dia amin'izay fotoana izay izy rehefa hitany hoe tsisy mandalo dia izy manararoatra manapitsoka an'ilay plafond dia maka letana tsikelikely fa tsy tonga dia mibata fa teo amin'ny tsikelikely. Araky ny fanazavan'ny tompona ndraikitra misahana ny fandriam-pahalemana eny an-toerana, mirongatra ny asa ratsy amin'izao fiandohan'ny taona izao ary ny ankizy no ankamaroany. Fiatombon'ny taona ity aloha tena misy maromaro satria tsena efa anankidimy zao no efa enina nisy fitarainana. Zany hoe nirongatra be izy tanatin'ity taona ity. Zao fahatombohan'ny taona zao zany dia tena hita mihitsy hoe tena nirongatra ny tsy fandriam-pahalemana tetỳ amin'ny tsena. Amin'ny atoandro nanahary mihitsy ry zareo no mamaky tsena dia ankizy moa zany tena ankabeazany, zany hoe zaza tsy ampy taona. Misy ny ray aman-dreny mihitsy maniraka, misy ny ray aman-dreny, misy ihany koa le ankizy mihitsy no tsy mahazaka an'ilay tsy fisiana dia mangalatra. Vatan-dehilazato no misahana ny fandriam-pahalemana eto amin'ny tsena Anosibe. Izy ireo araka izany no misahana ireo mpivarotra 2 mahery eny an-toerana. Olana amin'ny fanatanterahana ny asa, hoy izy ireo tsy fahampian'ny fitaovana. Kojakoja ilaina amin'ny herinaratra sy sakafo ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Ireo amin'ny ankapobeny no lasebatra ireto olon-dratsy ireto raha ny fanazavana azo. Ary saza tsy ampitaona ny 700,000 olon-dratsy eto amin'ny tsena Anosibe. Setry ny kolontsaina kosa indray ny faraka 20 hatramin'ny 20 ny volana janoary 2024 no natanterahana ny RFC na ny rencontre du film Koranjiany faharoa 12. Nizara telo ny fifaninanana dia ny animation, fiction ary ny documentaire. Isy ny fanarahana ireo mpandresy aorian'ny fampiofanana ataon'izy ireo any ivelany raha ny fanazavan'ny talen'ny RFC. Fanadihadiana entiny Mikael Ramarla. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ny RFC andian'ny faharoa 12 na ny rencontre du film court. Efa nisy ny fampiantsoana ireo mpanatotosa horonan-tsary mialohan'io fotoana io ary toy hatramin'ny 15 ny volana janoary ny fandefasana ny horonan-tsary any amin'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny RFC. Manana projet anao dia alefa sauté aminay ilay izy alohan'ny 11 avril dia anao sélection zany zay dia zay miendrika indrindra eo alefa ho any amin'ny école de cinéma ny Berlin izy dia avy eo atao le film zany. Ny RFC zany araky ny anisan'ny zava-baovao koa tamin'ity dia lasa panafricain daholo amin'izay ny compétition. Zany hoe ny réalisateur africain rehetra zany araky izao tontolo izao dia afaka mandray anjara. Ny loka aminay ao dia 1 000 € isaky ny catégorie animation, fiction, documentaire dia avy eo misy prix maro hafa koa zany etsy andaniny. Ny faraka 20 hatramin'ny 20 ny volana aprily ny fifanitsanana amin'ireo karazana horonan-tsary maro ireo. Isany koa ny fonsera sary amin'ity andian'ity. Isy ny fandraisana anjara ny vahiny maro ary ivelatra amin'ny firenena afrikanina ny fifaninanana. Ny fanohanana avy amin'ny ministeran'ny kolontsaina kosa hatreto no mbola olana mipetraka izay tsy mandray anjara amin'izay. Iny zany le resaka teti-bola hoe tsy atokana logika be ny moa zany ny olona afaka resahana izy tsy afaka miresaka amin'ny filoham-pirenena directement fa ny tutelle zany dia ny office de cinéma io zany ny olona hoe tokony fampiraraha aminay isan'andro dia io aloha ny hoanina isan'andro satria io zany ny tompon'andraikitra voalohany aminay. Normalement zany tokony ireo olona ireo no miady any amin'izay sefosefony ihany hoe tokony mba hamena kosa le cinéma. Fa raha ohatra jerevana amin'ny saina tsy miangatra fotsiny zany hoe mba naharitra 12 taona le rencontre du film court tsy nampiana mihitsy io hatramin'izay. Ny tantara no loha hevitra voizina amin'ity andian'ny faharoa 12 ity raha tsy hevina tamin'ny andian'ny faraka 20 tamin'ny taona lasa miisa 770 ny court-métrage voaray, 20 ny horonan-tsary tamin'ny fifaninanana ofisialy, manodidina ny 570 ny horonan-tsary nampahafantarina ny mpijery. Very-Olomanga ny kanto malagasy nodimandry ny maraina teo teny amin'ny hôpitaly Loterana Ambobao. Ilay mpanakanto andrarezan'ny Kayamba Bruno Resner. Ny hira Kotrobaratra no sanganasa anisan'ny tena nahafantarana azy. Anisan'ny mpanakanto nanasongadina ny faritany Tomasina ihany koa ny tenany tamin'ny alalan'ny zavakanto izay nentiny hatr'izay. Andrasana rahampitso maraina eny amin'ny trano tompon'olona Analakely ny razana ary iainga rahampitso hariva ihany hiazo an'i Tomasina. Hitanao agnatin'ny andro maromaro
jerijery anao maty izaro malalako izegny no matonga za mamaky vangy anao matetike. Ny ekipan'ny Cool TV FM dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakavian'ny Bruno Resner. Eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena kosa indray dia tafiditra ao amin'ny renirano ao Mosul ny tafika irakianina omaly amerina aka ny tanàna lehibe indrindra any amin'ny faritra avaratry Irak, mbola eo an-tanan'ny fanjakana islamika kosa ny faritra andrefan'ny tanàna. Mialohan'ny sarana amin'izao alina izao tompoko lasy tompom-pivavy andeha ofitsinina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity androany ity. Zandary iray no namony ainy vokatry ny fifampitifirana teo amin'ny samy mpitandro ny filaminana tany amin'ny kariera an-karoka Anjozorobe ny sabotsy lasa teo ary misy fanontononana anarana olambony ao anatin'izany. Fianakaviana 70 kosa no ravatrano eny amin'ny fokotany Sonerana Troazy lasa ny vahiny ny tany ary potika ny fananany. Farany kosa tokony ho aty atsimon'ny Madagasikara ny filoha Amerikana Donald Trump hoy ny New York Times raha te hijery sy hamantatra ny fiantraikan'ny fiovaovan'ny toetry ny andro izay hita taratra eto amintsika. Dia izay ihany koa tompoko lasy tompom-pivavy no entina manakatona tanteraka ny pejany fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity ankasitrahana feno ny nanarahanao izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko. Magasin Saint-Georges-Vista Tsaralalane, Magasin Saint-Georges-Vista Horizon Itos, représentant exclusif des marques Saint-Georges et Vista. Magasin Saint-Georges-Vista Tsaralalane, Magasin Saint-Georges-Vista Horizon Itos, Nanulchanoto, Nifapalalambovo. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Socavitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. Nifapalalambovo niarahanao tamin'ny Socavitre. Ny fampahalalam-baovao dia niarahanao tamin'ny AST Naturo, zava-pisotro mandritry ny taona. Ny fampahalalam-baovao narahinao teo miaraka amin'ny Spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Coca-Cola nanolotranao teo ny vaovao. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotranao teo ny fampahalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur.